ny ministèren'ny fitaterana ny ATT zany amin'izao fotoana zao dia ao anatin'le hetsika hoe farantaona herendoza dia manamafy an'ireo fepetra rehetrarehetra raha tsy tenitsika ny fanarahan-dalàna ny fandehanana mafia ny fisotrotoka alohan'ny ainga ny fanomanana ny fiaingana rehetrarehetra zany dia amafisina ny fanentanana zay fa natao nanomboka tamin'ny voalohany volana desambra. Eto zany dia misy fanentanana ara-pahasalamana satria misy fiantraikany amin'izay le lozam-pifamoivoizana zay koa ny fahasalamana dia hoentanina ny chauffeur rehetrarehetra ny mpamily rehetrarehetra mba misy torohevitra ara-pahasalamana, misy koa mo fizaham-pahasalamana ho atao na torohevitra ara-pahasalamana ho atao ho an'izay tokony hanao an'izay. Arote reto ny eto amin'ny Makia ny RN4 sy ny RN6 amin'ny haute saison mahatratratra any amin'ny 50 amby zato any ny fiara. Ny RN2 sy ny RN5 le makany FNR Vesta sy Tamatavy mahatratra amin'ny 20 amby zato. Zany hoe any amin'ny 50 sy 200 any ho any zany ny mpamily miaingeto satria ny sasany misy mpamily anankiroa. Misy fizahana fa io zany tsy antery io fizahana io fa fizahana pahasalamana ary tsy vitan'ny fizahana fotsiny fa toromarika ara-pahasalamana. Ny atao eto zany androany dia tsy misy an'le hoe apte na inapte ny mpitondra fiarakodia, tsy zay le atao aty, tsy visite d'aptitude le atao eto fa fizahana ara-pahasalamana satria tsy manana fotoana andehanana anatina tobim-pahasalamana ny mpanamory. Raha vao tonga eto izy amin'ny maraina tsy maintsy andeha izy ny hariva dia manana an'izay opportunité zay zany izy hojerena eto androany. Tsy natao ho an'ny mpanamory fiarakodia ihany araka ny lazain'ny DG teo fa eo ho an'ny bagagiste, ho an'ny guichetier, mety ho an'ny président coopérative ary indrindra mety ho an'ny passagera zany